Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zao izao a. Ny ambassadeur-n'i Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny ambassadeur-n'i Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray ny amin'ny teny hoe tia. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa izany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'i Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala, na hoe Jehova ho an'ny Andriamanitry ny protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahve ho an'ny Andriamanitry ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novaina? Izay izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary hoaverimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angeika taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0. Nefa ny bokin'ny Israelianina, bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany fa izany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona moins 1500 moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo izany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakan'zareo tao amin'ny fahatry ny Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty aoriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely. Satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria ny ataon'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy. Zay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny
soratra masina. Jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampitintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny boky Isaia. Isaia toko voalohany misy angeny to jerevantsika voalohany. Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Iava tamin'reto zanak'Israely reto zany. Raha mamesana dia mba somareketsaka kely zay ao mety tsara. Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany. Zao ny vakitsika zany. Hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy. Zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Iava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo. Any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ny olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambassadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany, tena tsy mety aminy mihitsy n'izay teny izay. Lova ankehitriny misy atoko fa 5:20 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety aminy mihitsy io fahotana io. Ka raha ianao zany mpanota, vahanao miteraka anao mpanota, ohatra mpanotanao rehefa tsy hay-havana iantsonao dia efa mpanota ianao. Raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hay-havana antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinal nantsony Abrahama. Ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy. Lozika be nge zany. Na ianao koa recomprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoin 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe hay-havana tao anatin'ny bokin'ny Israely ihany. Dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony. Ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao? Na ianao ngetra dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ity. Ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina. Satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo. Nao vaketsika nisy atoko fa 5:20 andininy voalohany sy ny faharoa iarahantsika mijery sy mamaky hovonina ry dada Iava sy Josua. Endro ny tanany Iava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary. Fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io. Nketsika jery teny Andriamanitra fa dia ho arahantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokin'ny mpaminany dao izay efantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsy hoe jery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo koa siny hoe koa misy tenty mba hojerevantsika. Ao amin'ny Jeremia toko 4:20 dia andininy 9 sy ny 9. Jeremia 9:18. Jeremia 16 dia 9:18. 16, voilà. Mihetsika jery an'ity teny ity indray. Jeremia 16 9:18. Fa izao no lazainy Iava. Io zany le hoe teny laza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io. Ohatra lehilahy iray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na 20 na 30 efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israely anina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israely anina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahova io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray. Kaona moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay ngetiny ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany israelianina. Tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany israelianina satria mpaminany israelianina no henoina. Hita tamin'izay antsika rehefa avy eo fa nareo tsero hiditra amin'ity le Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy avy tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahova. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahova no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahova Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafizany razanareo ahy, hoy Yahova, sy ny nanarahany andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ena ny tranga ao amin'ny 9:12 ary ny faketsikeliana ny tranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatry ilay izy nanompo andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany, raha vao Yahova no anarany, dia io Yahova io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka ovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahova no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana izay, ary ny aiky izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy minao dia andany eno tsara efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natomba anareo nanovana io anaran'io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israely. Nararotin'ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahova tamin'ny israelianina, nisy nanararoatra ary dia novainy amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahova, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatrinareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny amin'ny bokyny israelianina foana am'izay satria any israelianina io andriamanitra io fa tsy any afa firenena andriamanitra ny israely raha vo hoe i abrahama dia israelianina ny tena mahay an'izay dia zareo i mose satria andriamanitra mose izy dia i mose manana ny bokyny ato hoe sefer torah efa nampianariko antsika koa ao anatin'ny sefer torah ny bokyny mose tsy azonao lavina mihitsy ary io sefer torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io ny anarana hoe sefer tena teny jiosy mihitsy izany olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany israelianina tsy maintsy horana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ngeo anatin'ny lalànany jiosy nge zany teny hoe sefer torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany eo mitsymihitsy n'izany teny zany fa tsy hoe zany mamorimorona azy eto fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokyny jiosy ny to hoe sefer zany ary ny mpanoratra dia sofer na zareo soferimna zany avelantsika amio zany fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy hahavanina tsonao dia efa andriamanitra tsy izy iny dikan'izay fa zay ny fahamarina ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diaibe raha olona ray manambady rosy telo sefatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy amin'ny hahavany ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io andriamanitra io dia iayava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary nisaraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsiny a no nararotiny sasany amin'izay a reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay ino mahatonga amin'ny miteny aminareo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisinao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety manaraka aminazy raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao am'plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsotra fa andro ny fahalalana zao a aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina zay na tonga ny eliana ampianatra ry hoe iza le andriamanitra abrahama ka raha vao novainao zay iayava zay a novainao hoe alà na jehova na yave efa tsy mety na izy mety ho antsoina any fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be diaibe ny miantso akoatran'io dia trandefa mazava ny teny dada iava hoe tena tena anareo mihitsiny tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany zay tsy fantatra reo raha ny razanareo ary any ho anymponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada iava mihitsy zany no teny hoe anompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be diaibe tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny israeliana fa ny israeliana nge zao mino an'izany jehovah jesosy zany inono zareo ane zany eo dia andriamanitra ny grika be zao dia inono le israeliana samy manaonao foana dao zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasan'ny dada Yahava naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza aorinan'ny Elia dia loza matsiravina amin'ity taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelinareo zany ary ho tratra amin'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vonjeny anao dia manatona ny Elia mazava-be zany ndao ary avy toy antsika koa indro avy ny andro Iava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa Iava zay antona zanak'Israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa Iava onisy teo zay antona zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany. Izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo izao. Dia io tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsiny a. Tsy misy afaka mamaly an'izany izao tontolo izao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny tany tao amin'ny taona 1822. Tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Izany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fahavianan'iny eto indray. Izany hoe tena nyroahany dada hiavana zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay anisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika amin'ny teny izao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany, ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany an'ilay teny fa sa moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any antendrombohitra sy ny havoana rehetra ary ny antsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikansa tsy dia haiko le teny gasy mpamovo zany. Zay. Zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy zany. Ary tsy takona amin'ny masoko ny eliny. Alohan'izany nefa dia ho valiko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany. Zany hoe samposampy fatiny sampinareo toy ny entinareo aty. Ohatr'izany zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny saina rehetrarehetra indao tsika hitodika. Fitiavana anareo zao. Andriamanitra hafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiava ny antsoinao. Andriamanitra hafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roahany dada hiavana zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany noho ny amin'ity Andriamanitra hafa natsony zareo ty. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Indray tsy rehefantsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manao koa andininy fahasivy. Ika vakitsika. Hoy izy, mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andreny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina zany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo. Nanao ny adalana faratampo nareo. Dia namoa izany raha tsy efa manao foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavanina tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Profon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Yavé sy Jehovah. Fa misy mbola tsy nanalany azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa ny tena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy hahiavany ny antsoinao.
fa tena petraka aminareo zay ty miatso Andriamanitra koatra ny ayava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina le anarana tao bokyny jiosy, niraisitsika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tano any ny bokyny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika tena hoe raha tena nompon'ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany indrindra, sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika, na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany, solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahava ny raha namonjy ny olombelona, ampafantatsa ny olombelona hoe ty ny adalana nataonao. Mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatran'ny Israely ihany? Fa tena ny faiziny io Yahava io tsy ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatran'ny nazo anazy? Fa ny tena petrako aminareo rehetra zay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Ery any mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany, dia eto amin'ity planeta Terre nareo ty ianareo olombelona, mbola sahanareo ve nanimbazimbana io Andriamanitra Abrahama? Fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahava ny entso ny Abrahama anazy, azo ovaina tsoa izy efa manimbazimba ianao roa vovanao zany. Ary raha Yahava ny entso ny Mose anazy, mbola manimbazimba koa anao raha ovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahava. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io, ovainao zavatra hafa izy, dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny entsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany. Ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny marina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra kafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa ny paritaka manderan-tany anie zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo, tamin'ny ady lehibe faharoa angamba tsy haiko na voalohany na faharoa tamin'ny jiosy Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsony hoe Yahava tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia, dia zany ihany anarany Yahava dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa ny zany. Ary profon'izany tsy misy afaka amin'ny fahotanany olona. Nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakintsika tao amin'ilay Esaia 7:50 voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarina. Fa ny heliko ireo ny hevitra mamosaraka tamin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy haino anao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anarany io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely ihany. Raha vao novainao io anarany io dia efa nanota ianao. Satria ny teny ny mpaminany Israely ihany hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ovaovaina izany. Raha vakintsika ny bokyny 10 ny jiosy. Raha niresaka tamin'ny Israely ihany izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany
zay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia zao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanikafa fa izao rery ihany. Zay ny voalaza ao anatin'ny didy folo ny andriamanitra io menany zanak'Israely. Zany hoe tsy ekeny mihitsy zany izy andriamanitra idobly anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Zao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza zao teny zao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiava-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israelina rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra i Abrahama ary ny soratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminany n'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andiny voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ny didy folo any zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany lay satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko fa 9 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yahva hoe izaho no Yahva-Andriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny bokin'ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, ny resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosa dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anaran'ny Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana andriamanikafa fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Yahva no anarako dia aza asiana andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava-be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanikafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika. Aza efa nanome santionina ny teo.
misy oa miantso hoe ala tsy izay ny anarany Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah tsy izay ny anarany Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy, bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy aferan-taorany Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah tsy izay ny anarany io, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io, fa ny anarany niantsony Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahveh. Zay nafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany, nafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy, Andriamanitra Mose izy, fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy, tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama, Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahveh no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka anao, nanina anao nanova? Iza no teny tanao vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora hoe Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao zao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izareo ihany. Ary namafisina izany tamin'ny boky mpaminany, araka ny tenin'ny mpaminany, ary ny boky nisy afaka itsika miaraka indray ny boky nisy ahy. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isaiah 48:11. 48:11 sa 49:11. 48:11 izao ny voalazany: no ny tenako, eny no ny tenako ihany naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anarany dada Yahveh, lasa novainareo. Raha Yahveh ny tokony hiantsorana azy, mandinihy teny ianareo nanina novainareo anarana io. Fa efana avy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga dada Yahveh tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerana dada Yahveh amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahveh dia nisitaka tamin'ny zanak'esy, tsy nety niaraka tamin'ny tsony a. Teo amin'izay nareo a ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zavatra niseho. Nalain'izareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy ny mampalahelo. Izany hoe nararotiny sasany ilay fisitany Yahveh malala tamin'ny zanak'Israely, Yahveh ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra, dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehovah, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo, dia izay natonga ny hoe tiany santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahoshua, ilay iraka ny Yahveh, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahveh no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ty izy ty. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo. Ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manorevitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahveh nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny-tany te fa tsy Yahveh rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina. Mba tonga izay. Isaiah toko fa
Teny moa zany efatra ambien'ny tolo no vaketsika Isia 64 hoe nanomboka tsy misy niantsona rany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantsony anarany. Isia 64:6 tsy misy miantsony anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantsontsony ny anaran'ny dada Iavany olombelona dia ny Israelianina. Tsy misy miantsony ny anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ino ny antony? Nafehin'ny dada Iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Izay ny zava-misy izay. Nampalahelo ilay tantara. Tena nampalahelo mihitsy. Ndretsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezeran'ny dada Iavaza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Izany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22 dia miara-mijery izantsika izay. Jeremia 4:22. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada Iavany. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iavany, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iavany tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anaran'ny dada Iavany dia ny tenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vaketsika ny bokin'ny Amosa 4:9 angambany izay nge vakitsika izay. Amosa 4:9 vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa izay misy an'izany Amosa zany. 4:9 dia manomboka amin'ny 5. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa 4:9 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany. Hoenjeritra eo dada Iavany, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany ilay faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iavany. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iavany fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana iantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort ny miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iavany no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezeran'ny dada Iavany dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iavany hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjon'ny Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny fironiny ianao Iavany namorona ilay dada malalaka, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Elia. Dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako aminy. Dady fanajana azy zany. Ary marina zany. Izay ny zavatra misy izay. Ka
inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Esera ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iava, araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary, fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny na niantso tabataba azy anao zo fihetsiketsena maketsimaka io, fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. La ny andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazafaiko anie ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manomy Andriamanitra Abrahama. Aza manomy tonona le Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iava le anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiela 7:20-24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova izy. Indao aloha jevantsika ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsifika anazy teknisiana somary adiniky kely zany izay sary izay. Ao tsy aloha jery an'ilay hoe Ezekiela 18:4 zany no vakintsika voalohany. Ezekiela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo izay hoe potera ny sany mpanjaka, fa ny kalinetiny niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla, ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla, any amin'ny tany Amata ka dia niotsaribla, any amin'ny tany Amata ka dia niotsaraina tao izy. Ary ny mpanjakan'ny Babilôna zanakalan'ny Zedekia teo masondray ny Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorana tamin'ny afo avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nanadory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay. Io ny porofo fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely. Naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 20, noinge fijerivantsika izy teny izay. Jeremia 5:20 hoe indro Nebokadnezara mpanompo sitritra sady rava mandrakizay ary dia tsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo. Dia poteny Israelianina tokoa ary ireo poteonareo Babilônianina zany ny etsokonao hoe ianao hoe mbola io otsonao io, mbola tsy tonga saina ihany ve ianao, mbola tsy tonga saina ihany ve ianao, anjaranao ny mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'io Andriamanitra Abrahama io, fais ton choix. Na ianao hiady amin'io Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka. Na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Meko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava tena ny poteny ny fiarahanamina. Rehefa tesy dada Iava
tena nipoteny ny fiarahana aminy, ary teo nararotina aminy, ary teo nararotina am'izay satria efa tsy misy tsony ny tempoly dia tsy afaka zay satria efa tsy misy tsony ny tempoly dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempoly ny etsoina an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novain'ny olona amin'izay le izy. Dia novain'ny olona amin'izay le izy satria io tantara satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany nahatongavany Nebokadnezara. Rindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Rindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana an'le anarana ary teo na tonga ny famoronana an'le anarana ihany koa satria toerava le anarana ihany koa satria toerava le anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarana hoe Iala izy, tahaka ny hoe Iala izy, tahaka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, katolika romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, samy ara namorona. Ary ny forona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra izay efa tsy haintsika intsony nisy ny amin'ity tany ity. Samy nanao daholo rehetra rehetra. Izay natonga nanana profeta ity le marina miverena amin'ny marina daholo. Tany Dieu fait ho any amin'ny afo rehetra mandraksaina, fa mbola mandraksaina, fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota. Mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota. Izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe iano anarana. Jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary iza moa ianao io? Iza moa ianao io? Ho fantatreo ihany ny tantarako, faro fotsiny ny teniko. Ho fantatreo ihany ny tantarako, faro fotsiny ny teniko. Fa mamonjy ianao zao tiako atongavan'izao. Soa ho anao. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary izay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mijangajanga zany Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Iayavano anarana. Ary tsy manota intsony miantso anazy. Iayavano anarana. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io. Intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia. Izay no anarany hoe Elia. Iayavano ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra mandehandeha ny atao hoe Elia. Raha zavy za manavitra ny rehetra rehetra io. Izao tontolo izao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay kilasy ny teo vovonjy ianao. Dia ny olana novan'io anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manjangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Miteny